Somariva tolakandro toy izao Dame de Fer indray no arahanao eto amin'ny Cultura TV FM. Mirahaba antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana, mirahaba ihany koa ny vehivavy rehetra izay nankalaza ny fahavalo mars na de fa lasa ary tsy adintsika mirahaba antsika vehivavy amin'ity androany ity, tsy ny vehivavy ihany moa zany fa mirahaba ihany koa lehilahy no manaraka ny fandaharana de mirahaba anao. Iaraka eto indray tsika miaraka amina vehivavy anankiray mety hoe mpandraraha izy mety ihany koa mpitantana mpitarika zay moa tena antom-pisian'ny fandarana izarazara traikefa amintsika. Miaraka amin'ny Madame Mbolatina indray isika izay responsable logistique ao amin'ny Institut ISS avelako izy no ampafantatra anazy bebe kokoa amintsika rehetra mpanaraka ny fandaharana Dame de Fer. Mirahaba ny Madame Mbolatina. Faly miaraba amin'ny Maya dia faly miaraba ny mpijery rehetra ny Cultura TV. Dia izaho zany Mbolatina Andrenahaga ny anarako. Izaho manambady mananjanaka vehivavy anankitelo. Dia izaho responsable logistique ato amin'ny Institut ISS. Alohan'izay hoe na responsable anao logistique zay ve afaka mba tantarainao kely anay hoe inavy ny parcours hatramin'ny voavoalohany tany am-pianarana mihitsy ny hoe efa zay ve no asa nataonao sa hoe ny fianarana ny ratovanao sa hoe talohan'izay dia nisy asa nisy fianarana hafa nataonao sa tonga dia hoe zay. Le izy aloha zany tamin'ny mbola kely dia niandrara tany amin'ny EPP Akadivato. Dia avy eo tao amin'ny institution Sainte Famille tao Mahamasina. Tany koa moa zay zany no mipetraka dia tonga dia teo ny akaiky dia teo zay no nianatra. Dia avy eo nianatra nanao estetika. Dia tao aorianan'izay dia nanambady dia niteraka dia avy eo niasa satria zay mipetraka any Ambohimangarova. Dia teo amin'ny commune Ambohimangarova tena akaiky kely anay dia tao niasa dia antaonany maro be 17 taona niasa tao amin'ny commune Ambohimangarova io izay nitana ny andraikitra responsable technique. Zany hoe tena tsisy idiran'le estetika mihitsy. Tsisy idiran'le estetika mihitsy le izy fa nafinaritra be anahy fotsiny le mikarakara vatana. Passion zany le izy ataoko. Passion zany le izy mikarakara vatana, mafinaritra be anahy zany le hoe vehivavy dia mafinaritra foana ianao rehefa mivoaka ny trano dia mafinaritra foana ianao na ao an-trano ary amboarina fatipatorana foana ny volo mba vahana kely, asiana lokomena kely. Zaho moa zany tsy tena hoe manao maquillage be fa mba misy zavatra mba mafinaritra kely fotsiny, asiana tosina maquillage kely fotsiny dia manao vernis mba tsaratsara. Ohatry ny izaho zao androany sorti amin'ny robe koa ny vernis ako. Manjamanja kely. Ie. Tena ianao teo hoe niasa 17 taona tao anatina orinasa iray, mba ahoana ny andohanao tao anatin'izany mahatonga anao maharitra be ohatran'izany, mba inona ny torohevitra tonga hoe torohevitra ve zany hoe mba ho anay hoe aharitra amina société anankiray 17 zany tena efa dia ahoana indray nefa fomba nialana tao avy eo moramora ve sa hoe nalahelo ny olona sa hoe ahoana? Le izy aloha zany voalohany indrindra rehefa miditra any amina sehatra ny asa dia ny tsara zavatra tianao zany no atao asa, fa tsy hoe tia misy asa dia ataovy, fa hoe zavatra mahafinaritra anao dia zavatra tianao. Matetika nefa ny aloha any amin'ilay zavatra tsy dia tianao loatra no tafiditra ao anatin'ilay izy ianao satria mila miasa ianao, mila miasa zany moa zany mila mampiasa saina indrindra fa ezahana rehefa hoe tsy maintsy izay hoe tsy dia voatery ho tiana no asa dia ezahana indray ilay zany ho tiavina be zany dia mila atao ilay izy dia natao tsara ilay asa dia ataonao ezahanao zany izay mba akafizan'ny mpampiasanao. Zay aloha zany indrindra zany hoe ataonao tsara ny asa dia mila vitainao ara-potoana dia mila mendrika koa ianao eo amin'ny sehatry ny asanao zany izany rehetrarehetra izany zany mila hay daholy. Dia le hoe 17 taona betsaka ny zavatra nahasosotra, betsaka ny zavatra nafinaritra fa
expérience daholo moa zany eo amin'ny fiainana dia misy tena hoe tojo an'ilay zavatra mahasosotra be hiala zao dia zao tsy tiako tsony ty asy ty fa mieritreritra ianao hoe tsy izany ilay fiainana fa mila miaritra koa ianao zany amin'ny zavatra ataonao tsy voatery ny zavatra tianao foana ny ataonao. Fampianarana moa zany eto hoe mila maharitra foana mahafantatra olona anankiray zay voapedy kely eo ampiasana izy na ohatra hoe misy zavatra kely tsy toko hoe tsy mety dia mora kivy ohatra izany dia amin'ny maha point de départ an'izay dia iverina tsidiantsika kely indray ny hoe fari-piainanao tamin'ny ianao mbola teo amin'ny ray aman-dreny mba hoe nanana fahafahana ve tamin'izany fotoana hoe hianatra anty asa izay raha tovanao ankehitriny ty sa ve hoe tena efa taty aoriana mihitsy vao niezaka ianao? Efa taty aoriana mihitsy fa tao amin'ny ray aman-dreny izahay moa zany tsy olona mpanan-karena be ary tsy hoe sahirana be koa fa tena antonony afaka nanao ny zavatra rehetra afaka nanana ny moyen rehetra zany izay anaovana na fianarana na ny fiainana andavanandro fa io ty resaka hoe amin'ny maha responsable logistique anaty tamin'izahako ny asa tao amin'ny commune dia responsable technique ny tao izany hoe resaka fananganana trano resaka fandrefesana tany resaka fandrefesana trano zany le zavatra natao tany dia nefa ny tao ihany koa somary vitsivitsy moa zany ny olona ny asa tao amin'ny commune tamin'izany dia namena andraikitra be dia be ankoatran'izay mbola za koa ny karakara ny resaka logistique ihany tao tsy tena feno fa ny ampahany zany nanao ny resaka administration koa atao ny zavatra fangarongaro zany ny zavatra natao tao fa tsy hoe tonga dia hoe responsable technique dia izay nampatonga nahay tao anatin'izay sehatra ny asa koa nisy formation isan-karazany be dia be natrehana dia tao anatin'izay koa zany nahaizana hoe rehefa manao an'ity asy ty dia ohatr'izao dia manao an'ity asy ty dia izao izay fa tsisy hoe fianarana manokana natao tamin'ilay izy. Amin'ny logistique anao izay dia matetika ny logistique lehilahy daholo ny mpiara-miasa ao ianao ve mahatsapa fa hoe sarotra zany ny andraikitra izay sahaninao amin'izao fotoana? Tsy tena sarotra ilay izy fa mila mahafantatra ny asanao no ianao voalohany hoe inona zany hoe resaka logistique zany mila fantatrao rehefa fantatrao ilay izy dia hainao amin'izay ilay izy hoe ty apetrapetraka ary ianao koa zany mila manana an'ilay fomba fahaizana miresaka amin'ny olona ahafahanao mandresy lahatra an'ilay olona hoe ty no atao dia mila manaraka an'izay teny izay ianao afaka manao hoe masika afaka tsy manao masika ihany koa za moa tsy dia tena mahay masika be fa masika ihany indraindray fa tsy tena sarotra loatra ny hoe miasa miaraka amin'ny lehilahy tsy dia manahirana loatra beloha maditra fa vita ihany miady amin'izareo. Eo amin'ny resaka tokantrano ndray tsy manahirana amin'ny ramose ve zay hoe matetika manko ny sarotsaroton'ny kely ny lehilahy hoe tsy mahazo miasa ny vehivavy tsy mahazo miasa ianao fa vita sy ohatr'izany nefa moa tsika amin'izany amin'ny hoe femme forte et indépendante antsika dia m'insiste hoe asa tsisy olana indray ve? Tamin'ny voalohany indrindra za manko tsy niasa mihitsy ahako fa niteraka ahako dia nitaiza ny zanako izay aloha zany nataoko ary soako izay hoe tsy ao fa na izany na tsy izany ary le vadiko zany tena tiany kokoa zany miaraka amin'ny betsaka kokoa noho hoe mandeha miasa any amin'ny toeram-piasana dia tamin'izay fotoana izay zany mbola tsy niteraka izay izy fa mbola nivady fotsiny aloha dia noentina nanaraka azy any amin'ny asany ako isanandro dia avy eo moa zany teraka dia manaraka dia tsy manaraka fa ao an-trano mitaiza zaza dia misy fotoana manaraka anazy ihany
fa noho ny avy eo a zany hoe maninona mora mijery zavatra hafa efa tatsy aorindrina efa hoe janoko amin'izay 2 taona le zanako farany a nieritreritra hoe alao mijery asa hafa ankoatran'ity asa iaraka amin'ny vadiko ity a de nanomboka tamin'izay a zany a de nandeha nanontany hoe ahoana zany ny atao de aiza mihitsy nandefa nanao demande eraky ny anina zany de natao amin'ny commune moa zany sady akaiky anao zany a no mety be amiko satria ny zanako mbola kely a afaka manaraka akaiky an'zareo ihany a de somary ady kely moa zany teo amin'ilay izy hoe fa inona tsy maintsy miasa ve zany hoe mahavelona anao sy ny karazany a zay foana matetika le izy a de za moa zany tsy nanazava ninina fa za hoe za hiasa de zay za efa ohatrany hoe tsy tiako tsony zany le ao an-trano a na manaraka anazy fa te ahita asa vaovao ndray koa zany tena tiako hoe inona indray le karazana asa vaovao a de mba ohatrany ahoana zany manana mpiara-miasa zany koa fiainana hafa ndray zany ny hitanao amin'izay fa tsy hoe de ity de eto zay foana tsy voatery zany tsy ny vehivavy anankiray hoe hipetrapetraka sy tsy avelany fa afaka manana ny mokondohantsika koa tsika vehivavy ie de zay a no hidirantsika ao amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana de ny moment de déclic. Mbola madamo mbola tiana ihany a no iresadresaka amintsika izy ihany moa zany eto akaikiko eto a ie madamo mbola tiana inona no fanapahan-kevitrao lehibe a tsy maintsy niraisinao a teo amin'ny sehatry ny asa tsy voatery hoe ny asanao amin'izao a fa teo amin'ny asa izay efa nilalovanao hoe tena tsy maintsy raisiko ty ny fanapahan-kevitra lehibe nataoko aloha zany a de ny firotsahana ben'ny tanana tao Ambohimangarova. Wow. Satria ny antony a voalohany indrindra aloha za zany a te handray andraikitra teo amin'ny hoe teo amin'le commune Ambohimangarova te handray andraikitra be teo a zany satria hitako le izy hoe afaka mampandroso tsy de tena sarotra be zany mampandroso hoe commune anankiray de za koa mahavehivavy anahy de te hoe vehivavy mandray andraikitra de afaka de zay le fanapahan-kevitra lehibe anankiray zany hoe tena ho raisiko ty fa tokony ho vity ty de tamin'izany nipetraka manko ny eto a Madagasikara ohatrany hoe tsy de manan-kery ny vehivavy manoloana ny lehilahy ohatrany hoe ny filoham-pirenena zao mbola tsisy vehivavy zany mihitsy raha ny ben'ny tanàna sy ny ohatrany zany mety hoe efa nisy ny vehivavy fa raha madamo mbola tiana manokana ahoana ny fomba nandraisanao an'le izy an'izay nandraisanao an'izay décision zay tsy sarotra ve hoe vehivavy a mba meo kely anay ny mbola ataoko ihany hoe toro-hevitra azo ianarana fanamafisatsaina moa zany hoe inona ny tena nentinao hoe ataoko ty a misy lehilahy ve tamin'izay aloha ny misy anaky telo zay ny vehivavy ny faninana tao de zay aloha tsy natahotra tsy natahotra mihitsy zay fa natao daholo zany zay lalana tokony ho lalovana rehetra zany de hoe ahoana tsara moa le fanontaniana hoe toro-hevitra hoe ny vehivavy tsy de manan-kery a manoloana ny lehilahy de nefa ianao tena manamafy saina na vita nyrotsaka hoe irotsaka ohatrin'ireny hoe filoham-pirenena ireny nisy vehivavy nilatsaka fa tsy lany nefa ihany koa araka ny teniko teo hoe misy nefa ben'ny tanàna misy vehivavy sy ohatr'izany samy manana ny fomba fisainana ireny raha nenao manokana inona no tena nanosika anao ny tena nataony mafy tao an-tsaina hoe tsy maintsy izao ny zavatra mafy tao an-tsaina moa zany efa niteneniko teo ihany hoe te handray andraikitra fandraisana andraikitra zany eo amin'ny fiarahamonina eo amina commune anankiray na de hoe tena midadasika be ara le commune Ambohimangarova fa hoe tena te handray andraikitra zany te hampandroso an'le commune nisy anahako a zany de teo zany tena hoe te ampiseho zany hoe vehivavy matanjaka ara-tsaina zany indrindra tsy voatery hoe lehilahy ihany no matanjaka mahavita zavatra fa isika vehivavy koa
mila mampiseho hoe tena mahavita zavatra ary mahavita mihoatra noho ny lehilahy. Nisy risque vita amin'izany sa hoe atao fotsiny ty dia nisy ihany fa hoe ataoko ty fa tokony ho vita. Zany hoe tsy vitako aloha le tsy hoe tsy vita moa zany fa tsy naharesy moa zany ianao teo amin'le izy fa tsy lany ny be ny tanàna moa tamin'izay fa tsy nataoko nankivy foana le izy fa za hoe nafinaritra be le tolona nataoko zany nafinaritra be satria tena mifanena amin'ny candidat hafa ianao eny an-dalana eny dia tsy maninona ry zareo lehilahy dia izay vehivavy tena tsy maninona mihitsy fa tena hoe tena io nareo dia tia koa izay tsisy tahotra mihitsy na miteny na ny zavatra rehetra nampiasaina samy namoaka ny heriny daholo zany fa nafinaritra be hoe nisy an'izay expérience zay zany dia tena hita hoe mahavita ny vehivavy matanjaka ny vehivavy ara-tsaina indrindra amma responsable logistique ianao zay zany hoe ianao anisany mitondra olona ao anatina orinasa anankiray moa zany dia aminao inona inavy ireo discipline na fitsipika apetraka ao amin'ny mpiasa na mpanampinao ao anatin'izay sehatry ny responsable logistique izay. Ny discipline hoe discipline ve ny anarany sa hoe fandraisana andraikitra angamba ny marimarina kokoa mila araky ny teniko tamin'ny voalohany foana hoe mila mahafantatra an'ilay asanao ianao dia rehefa fantatrao ny asanao dia hitanao hoe mila zany ianao matomatotra tsara amin'ny asanao satria resaka logistique zany resaka fandaminana voalohany indrindra aloha zany tena mibahana betsaka indrindra ao anatin'izany ny fandaminana ny ao anatin'ny toeram-piasanao tafiditra amin'izany logistique zany koa ny resaka vola fitantanana vola tafiditra ao anatin'izany ihany koa dia mila zany ianao mahay mifehy-tena dia mahay dia afaka mifehin'ny hafa koa ianao. Ny discipline angamba ny mety hoe izy discipline ihany hoe mila matotra tsara zany eo amin'ny sehatry ny asa dia inona moa zany le hoe discipline napetrako ny mpiara-miasa amiko sy ny olona hoentiko fahatokisana hoe mila mahatoky anary zareo koa mila mametraka an'izay fitokisana omeko azy zay koa satria mila omena fitokisana kory zareo dia mila mametraka an'izay kory zareo hoe mahavita ngery zareo dia mipetraka amin'ny fampitokisana aminay sy amin'ny mpiara-miasa. Nandritra n'izay firy nisy arina teo amin'ny sehatry ny asa moa zany na tambola tena raha tena tao compte hoe 17 taona taria dia firy taona zany na responsable 20 taona teo zany no nidirako teo amin'ny sehatry ny asa 17 taona tao amin'ny commune Ambohimangarova dia teo amin'ny 10 volana teo eo zany no tato amin'ity institut ISS Totsiadana ity. Raha nandritra n'izay 20 taona latsak'izay inona ny zavatra tena raisinao ny anaranao nanova ny fiainanao nandritra n'izay fotoana lavabe izay? Nanova fiainana isan-karazany be da be le izy satria lasa mahay miresaka be amin'ny olona ako dia matoky tena kokoa eo amin'ny fiainako andavanandro satria omen'ny olona haja kokoa zany ianao tsy hoe tsy mena haja akory ny olona tsy miasa sanatria ny vava fa hoe ny hitako tamiko zany ohatrany hoe lasa nisokatra kokoa ny velatra kokoa malalatsaina kokoa amin'ny sehatra zay atao rehetrarehetra zany dia zay angambany zay nandritra n'izay fotoan'izay tena hoe enao rery ve no navita nampianatra ny tenanao sa ve hoe nisy olona teo nataoko hoe mentor nanohananao
sa tonga de tena hoe no rery tamin'ny voalohany aloha za rery no nanapa-kevitra hoe za andeha hiasa amin'ny toerana hafa indray fa tsy hiaraka hiasa amin'ny vadiko intsony fa tateoriana zany mamako naprisika foana hoe tena mety be mihitsy ny vehivavy miasa de misy fotoana le kivy be any amin'le toeram-piasana de miteny aminazy hoe za tsy hiasa intsony mama fa tena leo a vizaka fa makaleo be ana le olona ao makaleo be ana ny asako a de ozy izy hoe zay le miasa tsy misy zavatra mahafinaritra foana le miasa fa misy zavatra mahasositra ao de misy zavatra mahafinaritra ao de rehefa tonga am'le mahasositra ianao a de mila edivanao zay mahasositra zay hoe avadio any am'le mahafinaritra zay mahasositra zay ataovy zavatra tsara be de endana miasa foana fa tsy misy ohatran'ny vehivavy miasa fa rehefa miasa ianao a afaka libre koa zany libre kokoa ianao zany rehefa miasa na amin'ny resaka vola fidiram-bola zany a manana fidiram-bola ianao a tsy voatery antehitra amin'ny vady foana na de kely fotsiny ihany ara ny le fidiram-bolanao zany a kely kokoa noho ny vadinao fa misy liberté kokoa ianao zany a amin'ny zavatra ataonao seritreretinao tamin'izay hoe niasa vao niasa nanomboka niasa zany hoe ny mamanao zany tena nisany ihany koa hoe nanosika anao hoe ndana miasa tao amin'izay hoe voinao vao niasa voalohan'izay a efa nanao faty ve na adisona hoe inona zany ny adisona mba hoe nataonao tamin'ny vao nanomboka de ahoana ny nanitsinao an'izay inona re ny fadisoana fadisoana hoe zavatra nampimebelo zavatra nampimebelo le izy fa za zany tsinona vao netomboka tao amin'ny commune zany a de za zany a no trésorière tao amin'ny commune de misy coffre ao amin'ny braoko ao de sokafako le coffre de napetrako ao anatin'le coffre le laclé de nitady an'le zavatra antediaviko tao amin'le coffre de to de nakatoko le coffre nihidy tao le laclé zay tena fadisoana be de nitady hevitra zay indro andro telo andro ny antso dolo mpiara-miasa inona ny hevitra satria le voniditra ny asa de hoenina kely hoe inona re ty zavatra mitrano tena maninona re ty vehivavy ty tsy mbola nresahanay tamin'ny be ny tanàna mihitsy le izy aloha tamin'izany fandedavana hevitra teo andao vakina meule ao arina pitsoana tsy possible satria laclé tena spécial tena hoe tena raha opitsoanao mety hoe isokatra fa ahoana ny anidinao azy rehefa avy eo a tena olana be teo amin'ny 4 andro 5 andro teo izy zany a ny adevitra fotsiny inona ny hevitra amahatsika n'ity laclé ity efa ela be a andao tsika hiteny marina any amin'ny be ny tanàna de lasa no teny akera tany amin'ny be ny tanàna moa zany no tenako hery satria za rery moa nanao azy de nazavaiko tamin'ny teo nisan'izao de tsisy olanao izy fa inona ny solution hitanao de le mpiara-miasa moa zany tena za mahafantatra olona afaka mamany io sy ana vetivety de ok ary fa niteneniko taminy de ok ataovy se efa olana hitanao fa mety zany de nisy vaolana ihany nisy vaolana nisy olona mpahay mpanao andreny moa zany de nisokafany a fiafakadiny ihany de vita ny mission a de io ny lacléako endry tsara atao anatin'le coffre manomboka zao zany ianao a mitazona laclé tsara mihitsy tena zao za eto a zany zao a no tsy mitazona laclé fa tena manana laclé ohatr'izay a manokatra ny kazeatsy a ny laclé any varavaranatsy a ny laclé any trano laclé any tomobile laclé any manana be da be a efa naheno ihany tsika tamin'ny fanazavany matam-bola tiana teo a ny zany atao hoe responsable logistique zany fa andeha hosikiritsika hatramin'ny farany a aza fa misy kokoa aminay a mpanaraka ny fandaharana ny hoe inona zany hoe responsable logistique izany na ataontsika hoe logistique moa zany fa ianao le responsable ny atao hoe logistique moa zany de resaka fampandehanana an'le orinasa resaka ara-fitaovana resaka bola zay moa zany tena atao hoe logistique de za moa zany en tant que responsable logistique de mila mafantatra aloha hoe inona avy ny fitaovana atao anatin'le orinasa iasana zay zany aloha anankiray de mila manana an'izay liste an'izay a zany a de ao anatin'izay ihany koa mila zany mandamina hoe
iza no fitaovana makato amin'ity hevitra anankiray ity amin'ny fotoana inona iza no ampiasa azy zay zany aloha zany ao anatin'le izy de mila mahay an'izay zany aloha zay natao hoe resaka logistique de eo koa zany resaka logistique koa le hoe andeha resaka ohatra hoe logistique koa resaka fiarakodia de manana fiarakodia 3 zany ny atao amin'ny orinasa de za koa zany mbola mikarakara ny fampandehanana an'ireo tomobile ireo zany hoe andeha hanao course hariva izy na mandeha manao course isan-karazany ny atao ampiasana zany de mieritreritra zany ianao hoe ohatrinona ny carburant arotsaka ao anatin'io amin'ny andeha ho aizy izy firy ny alavirana ho ataony androany de mila mahafantatra an'izay koa zany ianao mila mandamina an'ireo chauffeur hoe ny tiany misy olona mila aterina ty amin'ny 6 de miverineta anao amin'ny 10 fa mbola misy asa anankiray mpanaterina anao de ny mpiara-miasa amiko aloha zany zao amin'ny resaka logistique misy chauffeur 4 de misy coursier anankiroa enina zay de misy ny femme de ménage anaky 3 de misy ny cuisinier anankiroa de zay 12 zany maromaro any zany hoe enao vehivavy zany mitantana an'izay rehetrarehetra zay raha ataony konko de lehilahy tena betsaka vehivavy anaky 4 ahoana ny fomba andaminanao ny fiarahamonina an'ireo mpiasa ireo indray zany hoe entre samy zareo zany misy ny baika vaty amiko de misy indray fifandaminana amin'ny zareo anatiny raha ohatra zany ka misy satria misy hoe fiandrasana aty amin'ny ariva indraindray misy mirava amin'ny valo de za zany mandamina fotsiny hoe asianareo olona ato miambina eto hatramin'ny valo fa ianareo no mifandamina hoe iza le andro eto hatramin'ny valo ohatra zay zany fomba andaminako an'le izy ohatra hoe misy olona isakafo eto anaky 5 iza no andro an'izay sakafo zay le cuisinier anankiray sa le cuisinier anankiray indray zany mametraka fotsiny hoe misy olona 5 isakafo eto mila sakafo masaka zany eto amin'izao ora de ry zareo mifandamina hoe zany anao an'izay na zany anao an'izay za zany mametraka fotsiny avy aty ambony fa zareo zany le tantanako ireo zany no mifandamina ny asany mila mahay miara-miasa tsara zany raha tsy zany tsy mandeha hiditra kely amina resaka vie privée anao indray na tsika hoe ao amin'ny ankohonanao tena raha mihaino zao za eto tena hoe mafy le asa na ianao ary ve zany any an-trano tsy hoe tsy miasa saina hoe ahoana indray zany sao de tsy tonga ny tomobile sao de tsy tonga l'heure haka an'izao ny sakafo ny vola de ahoana indray ny fomba fandrindranao amin'ny resaka tokantrano eo amin'ny zanaka sy vady misy fotoana ho an'ny zareo ihany ve sa hoe tena stress misy manko ny vehivavy ohatran'izany stressé de rehefa ao an-trano de tsy aza eligelena mihitsy aloha maman ahoana indray ny fitondranao an'ireo zanaka ao telo izy teo telo vavy somary sarotsarotra kely aloha somary mafimafy kely satria aty ampiasana zany tena misy pression be mihitsy satria ny lehibe anao mametraka aminao hoe ity tsy maintsy vita ao anatin'izao amin'izao ora na amin'izao andro na amin'izao volana de efa mametraka de ianao zany efa mikajy an'izay zavatra rehetrarehetra zay kajianao miaraka amin'izay koa nefa ny hoe any an-trano misy zao andro zao ora zao volana misy an'izay koa any an-trano de na ny fikarakarana indrindra ny fitaizana n'le zanako vavy anaky 3 efa lehibe ry zareo fa amin'ny mazanaka azy de tsy maintsy mbola arahana foana atsakany sandavany de A à Z moa zany fitenena azy tsotra kokoa de rehefa week-end moa zany ny tena hoe fotoana iarahana le zanako roa vavy zany efa ny anankiray moa efa miasa ny anankiray mbola mianatra de mipetraka aty ville ry zareo fa le zanako farany no miaraka amin'ny mivady any Mbomangarova de izy zany zao tena mbola tena hoe tatanako be zany aloha zao de rehefa ariva ny andro de rehefa tonga ny trano de miresadresaka eo ahoandry nanao ahoana inona ny mety de inona ny tsy mety de mbola misy
misy torohevitra kely isan-karazany a mety amin'ny adiny ray eo indraindray atsasakadiny rehefa tena reraka be zany le neny de mba fofo kely le fotoana ndraindray izy mbola midonga apatoriana de mbola miditra kely anaty fandrinana aloha de mbola safosafona kely sy ohatry zany de mandeha am'izay fa ao anatin'izay fotoana rehetrarehetra zay a mbola misy asa kely ihany mbola misy appel hoe efa tonga ve le Anna tamfirinareo ny tonga rapitsy mbola misy amin'ny sivy sao de adino mbola misy kely an'izay ihany de zany hoe efa somary mifandrafandra ihany aloha raha misy amin'izay fotoana izay fa tambatambazana tsara izy rehefa avy eo tam'izay le resakitsika tamin'ny voalohany teo hoe saro-piaro izy taloha hoe tsy mahazo miasa sy ohatry zany amin'izao zany izy zao efa zay vandrafandry zay fotsiny rehefa masapela sa efa tsy maninona ntsony izy zao ka efa nanompo satria za koa tsy natesitra re izy tamin'izany tsy nijanona tsy nanaiky mihitsy aho hoe tsy hijanona satria efa hitako le izy a hoe tena mila mivoaka ny vehivavy tsy hivoaka hojerena fa mivoaka hijery lafim-piainana hafadray koa fa ny ao atokantrano tsy avela fa mila mahita ny any ivelany koa ianao hoe ay ve misy zavatra ohatry zao koa aty ivelany a misy zavatra afaka ivelarana koa kay aty ivelany a misy karazan'olona tokony hitanao koa kay aty ivelany a manana ahitanao hevitra isan-karazany be da be a ampandrosoanao ny fiainanao a amin'ny sehatry ny asa amin'ny sehatry ny tokantrano be dia be ny zavatra hitanao aty ivelany a ivoaranao amin'izay sehatra anankiroa teneniko izay ianao ve zany a efa mahatsapa hoe lasa modely ho an'ny vehivavy na ho an'ireo zanakao vavy mazava ho azy moa zany tsy maintsy modèle foana maman fa ny tiako tsindriana angambany hoe modely ho an'ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina ny ao am-piasana modely amin'ny fiarahamonina angambany satria ny olona le mpiarahamonina aminay any Ambohimanga Rova za moa zany tsinona tia manampy ny olona teo amin'ny fiarahamonina zany zako be da be misy ny olona efa nampiko tao a vehivavy indrindra de lasa nafinaritra be an'zareo mihitsy ahako zany a zako moa tia ohatra somary jejojejo kely zay a de miakanjo mafinaritra foana isan'andro mivoaka ny trano a na mandeha miasa na tsy miasa fa rehefa mivoaka fotsiny a de mba manao miezaka manao mafinaritra foana de ohatrany mafinaritra an'zareo foana zany de misy ny tiany hoe zay te mba ohatranao na ny fomba fiakanjo na ny fomba firesaka na ny fomba fiaina ohatran'izany de ahoana ny anohananao an'izy hoe menao torohevitra ve sa fomba tena manoro-hevitra mihitsy hoe voalohany indrindra aloha resaka hoe mila miasa foana ny vehivavy zay zany aloha torohevitra foana teneniko foana mila miasa foana ny vehivavy a fa tsy miantehitra amin'ny lehilahy fa tsara ny vehivavy miasa foana tsara ny vehivavy miasa foana manana fidiram-bolany manokana tsy mety tsy hitovy ny fidiram-bolan'ny lehilahy fa mila manana an'izay indépendance zay zany le vehivavy amin'izao fotoan'izao ary nofinofinao mbola tiana ho tanterahana na eo amin'ny sehatry ny asa na eo amin'ny fanampiana ny fiarahamonina manana tetikasa venao hoe tianao ho atao an'ireo vehivavy sa hoe inona nofinofinao amin'izao fotoan'izao ohatra fotsiny zay tsy voatery hoe tsisy tetikasa mihitsy fa ohatra izay tsy misy hoe tetikasa loatra fa mbola mahafinaritra anahy foana zany a ary tiako foana hoe manana fahafahana zany a de betsaka kokoa ny enti-manana ahafahako manampy an'ireo mpiarahamonina amiko ireo satria marina fa hoe tsy ho vitanao zato isan-jato fa ohatran'ny hoe mahatsiaro manana didy foana zany ianao hoe misy olona mbola te antehatra aminao zany amin'ny fiainana tsy hoe miantehatra ahoana koa hoe tsy hinan-kanina izy raha tsy za fa hoe te antehatra amin'ny torohevitra foana zany zareo a eo amin'ny fiainana ao amin'ny fivoarany de tiako be zany hoe mbola te androso lalindalina kokoa foana zany amin'izay fanampianan'ny mpiarabelona amiko izay betsaka ny zavatra azo raisina nandritran'izay resadresaka nirahana tamin'ny madamo Bolatiana izay fa madiva hifarana ny fandaharana afatra farany ary ho antsika ho anay sy ho an'ireo mpanaraka fandaharana ny vehivavy no vizentsika kokoa ao anatin'izay afatra izay afatra farany avy aminao ary ny afatra farany afarako angamba dia hoe tsika vehivavy
tena mahavita ary tena afaka manao mihoatra noho ny lehilahy dia mila antsika matanjaka ara-tsaina indrindraindrindra ny ara-batana manaraka ny fomba fitazana ara-batana moa samy manana ny anaovany azy a fa mila mikotrakotrana eny amin'ny fiainana andavanandro eny zany fa tsy voatery miditra salle de sport ny hoe mikotrakotrana fa afaka eny tokotany afaka eny ampiasana manao mouvement kely tsotsotra la marche kely rehefa mody ohatra tsy voatery aka bus eto ianao fa afaka mba mitatra kely ery efa manisany sport zay a fa ny ara-tsaina indrindraindrindra zay koa no tena mitondra an'izy io dia zay indray no afaka natolotra androany a makasitraka ny madam-bola tiana nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana femme d'affaires dia makasitraka ny maya ny invité anah teto amin'ity fandaharana femme d'affaires ty dame de fer efa izy daholo moa zany efa izy daholo zany fa za koa zany faly nampitany ny afatra mba ho antsika vehivavy a mizarany fiainako kely tsotsotra kely ho antsika vehivavy rehetra sy ho an'ny mpanaraka ny Cultura TV. Dia saorana ihany koa nareo mpijery fa raha tsisy moa nareo mpijery dia zava-poana zay eto tsy adino ihany koa ny coiffure tatamo zay nanao ny taovolo sy ny tarehy zao manja be zao nisaotra ny teknisiana ao ambadimbadika ihany koa zay niaraka nanatotosa an'ity fandaharana ity manome fotoana nareo mpanaraka indray ho amin'ny zoma ho avy izao mametraka ny veloma mandra-piona. Veloma mandra-piona.